Marabana amin'ny tokantrano manaraka ny météo ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity androany ity mbola manamarika fa mbola tena mazivana tanteraka zany ny zone de convergence intertropicale izay manome vahana tanteraka ny oram-baratra eto amintsika moa zany manoloana zany rehetrarehetra zany dia somary betsabetsaka ny orana zany amin'ny ankapobeny ho ana faritra sasasasany ka noho izay indrindra no nandefasana ny ireto filazana no ny abetsahana rotsakorana ireto izay miloko mavo ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro manomboka amin'ity androany ity ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro zay no miandry ireo orana somary betsabetsaka ireo toy izay hatramin'ny Rapiso any ny distriktan'ny Ambilibe, Ambanja, Belalana, Analalava, Antsohihy, Rivomamo, Ambatolampy, Tanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa kosa dia manomboka Rapiso no mety hisiny izay orana somary betsabetsaka izay. Ny ambiny kosa dia misitraka ny Tandrivindraona moa zany amin'ny ankapobeny raha ny toetrandro sikloan'ny Rapiso ary vao maraina dia misy ny Tandrivindraona mety raikotroka ny morotsiraky ny Menabe iny ary torak'izay koa ny any amin'ny faritry Boeny, Melaky, ny ilany andrefany Bongolava sy Betsiboka ary ny faritry Diana. Misy ihany koa ny Tandrivindraona vao maraina ho an'ny faritry Savana, Lanjorofo, Atsinanana, ho an'ny Analamanga sy Sofia ary koa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Vatovavy kosa dia mandraona ny andro vao maraina ny ambiny fa ny raona sy ny masoandro. Raha ny apisotolakandro dia misy hatrany ny Tandrivindraona zany ho an'ny faritra maro saika manerana ny nosy ankoatra ny morontsiraka atsimo antsinanana nosy iny zany hoe ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, atsimo antsinanana. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka andrefana ny faritra Menabe ary ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any Andohy sy Melaky zany ireo no somary mandraondraona fotsiny ny andro fa tsy dia mety ahitana rotsakorana. Raha ny maripana vinavina ho an'izay Rapiso izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'ny afovoantany. Ny morontsiraka kosa amin'ny ankapobeny raha ny ambany indrindra aloha zany dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré Celsius eo ny maripana ambany indrindra fa ny ambony indrindra kosa tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré any amin'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy iny. Raha ny andron'ny talata kosa indray misy hatrany ny Tandrivindraona raikotroka ho an'ny eto Madagasikara zany ankoatra ny any amin'ny tendrony atsimo no somary maina kely ny andro amin'izay andron'ny talata izay. Ny maripana vinavina amin'izay dia somary misy fiakarana kely zay ho an'ny avoatany fa ny morontsiraka kosa tsy dia misy fiovana firy milatsaka hatrany amin'ny 18 degré zay ho any amin'ny faritra Atsinanana iny torak'izay koa ny amin'ny faritra atsimo andrefana vinavinaina 9 degré Celsius ny ambony indrindra amin'izay talata izay. Amaranantsika azy ny andron'ny alarobia misy hatrany ny orana indrindra moa zany ny tapakandro hariva no tena ahitana ny rotsakorana zany ho an'ny avoatany fa ny morontsiraka mety misy ny maraina sy ny hariva ao anatin'izay. Ny maimaina ho an'izay alarobia izay dia ny morontsiraka Atsinanana ny nosy sy ny any amin'iny morontsiraka andrefana ny nosy zany hoe anaty tany kokoa zany ny rotsakorana no saika hitoetra. Raha ny maripana vinavina amin'izay dia tomanana misy fiakarana hatrany aloha zany zay indrindra ho an'ny avoatany satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 18 degré Celsius zany maripana vinavina ho an'ny Analamanga sy ny any Moronmania ary ny any Matsiatra ambony amin'izay andron'ny larobia izay hatrany. Izay ny météo tsika tamin'ity androany ity raha pisindray ny fotoana manaraka filma.